Maintsisy ny ezaka goavana tanterahany Bianco amin'ny fiadina ny fianaky ny kolokolo tafidrona tamin'izany moa ny fampiroboroboana na ihany koa ny fampitoboana ireo sehatra samihafa ny tambazotra iadina amin'ity tranga ity raha ny voalaza ny taleparitra ny Bianco nefa efa betsaka ny ezaka vita ary mbola ho tohizana izy iray. Fanamby napetraky ny Bianco ny ampitomboana ny tambazotra iadina amin'ny kolokolo sy ny fahitsiny. Raha ny zava-nisy tamin'ity taona ity dia tratra ny tanjony ny tomboisa ny tambazotra. Ankizy mihoatra ny 7 no voaentana tao anatin'ny fankalazana faharoa ny andro natokana ho an'ny tambazotra iadina amin'ny kolokolo sy ny fahitsiny. Raha manao manisy manao kady tsotsotritsika ataontsika ndao alao izay ankizy izay mba sy manentana ny isam-pianakaviana manentana ny fotany fara manentana ny lakilasy mitsara zany ino afa vaibetsaka ny olona voaentana mikasika ny ady amin'ny kolokolo. Tianao mariny mikasika ny tambazotra ny ady amin'ny kolokolo sy ny fahitsina dia mizara lafiny roa ny vokatra azo amina ny tanjona kendrena aminy. Voalohany dia ny andraisan'ny ankizy andraiky da deny zao amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo, na zany ao anivon'ny sekoly misy azy, na ao anivon'ny ankohonana misy azy, na ao anivon'ny fiarahamonina misy azy. Dia faharoa indrindra ary ity ny tena zava-dehibe ary ity ny tena foto filay fanabeazana dia ny hoe fanomanana an'ireo ankizy ireo amin'ny hoaviny dia fambolena ao aminy, fanentanana azy, fanabeazana azy an'ilay kolotsaina, an'ilay valeur, mandala fahitsina, mandala fahamarinana ary indrindra mandaha tsy manaiky kolokolo rehefa tonga amin'ny sehatry ny asa izy anehoana any dia mba ho tontolo ny asa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana feno tompona andraikitra efa voabe mahakasika ny ady amin'ny tompona andraikitra eto Madagasikara anehoana any. Zay zany ny tena tanjona ary zay no atao hoe tena fototry ny tambazotra momba ny fahitsina sy ny fahamarinana zay ezahana apetraka amin'izao fotoana izao. Ny mpianatry ny lycée sy ny avy amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana no nahazo ny fanentanana ary ny sefo misahana ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra dia afa-po tamin'ny ezaka natao ho fanentanana ny ankizy iadina amin'ny kolikoly. Kolikoly ilaina tezaina ny zaza mba ho tanora vanina araka ny tena tanora vanina raha ambitso satria izao mbola kely izao zany fitezaina fa rehefa lehibe izy fa ao aminazy eo daholo le toetra dia tohany angamba hoy aho hoe efa tafapaka amin'ny ankizy, tafapaka tsara ny ankizy le zavatra dia ho jerenay hoe ahoana le anjarako reo zany manontany hoe ho any amin'ny sekoly za hijery hoe satria na dia na any ampianarana arany dia misy ihany koa ny kolikoly ohatra fotsiny hoe tsy te ihany zay madama androany dia tsy fantatra zay fanapakazana mpampianatra any koa efa ampianarana zaza dia hoe ho arahanay le izy hoe niantefa tsara tany voaray ve le afatra message efa tsara tany ampianatra ve le afatra ny fampidirana amin'ny fandaharam-pianarana ny fanabeazana olom-pirenena vanina amin'ny tanjona napetraky ny Bianco andrasana amin'izao fotoana izao ny famoahan'ny ministera ny didim-panjakana momba izay. Misy ny fifananana ara-panatanjahantena sy kolotsaina tanterahana tao anatin'ity andro natokana ho an'ny ady amin'ny kolokolo sy ny fahitsina ity.